Tany andapany farany herinaratra ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakoto Mamonjy tao anatin'ny kabary no niresahany mikasika ny fampihavanam-pirenena ary ny fampandrosoana ny distrikana Andapa izay nahavoafidy azy ho solombavambahoaka. Miantso amin'ny fifamelan-keloka fampihavanana ary fifatohan'ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Jean-Max Rakoto Mamonjy ny sabotsy lasa teo tany amin'ny distrikana Andapa. Nambarany ihany koa fa tokony hatsahatra amin'izay ny fanenjehana sy ny tsindrazolena mianjady amin'ny vahoaka madinika indrindra ny ady tany izay miamahazo vahana sy mampisara-bazana amin'ny fiarahamonina ny Andapa distrikana lany azy ho solombavambahoaka. Mba azahoana voka tsara ho tombontsoan'olo jiaby. Na zay nazy dia ilainy sady kely hatrany ny famehoan-kevitra fa ny hevitry maro no mahatakadavitra ka Andapa ho lampany ady hevitra sy lampany sosihevitra mpandroso no mampiavaka ity distriktatsika ity. Ny tenako moa amin'ny solombavambahoaka tena nino sy miaritry ny asa tantera nefa miangavy sady mampahery andrasa tsirairay andraikitry izay mety hanandrika azy. Ilainy natezana azy fatamina fa ny anasanaso mahalivana ny andaoandao mahavelenta nefa namaika azy dia tsy torainto tsy voafehy. Miara maentana tsika jiaby fa fotoana ratsika miasa dia utomboka tsara utomjua tsy ulaya ahitana ndraiky very ary azahoana lehibe. Nitanterahana ny sabotsy 7 martsa lasa teo amin'ny distrikana Andapa ny lanonana fametrahana ny samboady mahasolombavambahoaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakoto Mamonjy. Nanatrika ny lanonana no nisitry ny azavaventy Roland Ratsiraka, nisitry ny angovo sy ny solika Horace Gassien miaraka tamin'ny solombavambahoaka 720 avy amin'ny vondrona samihafa eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nanatrika izany ihany koa ny avy amin'ny Braony Antoko leader Fanilo.